faly miarahaba anareo tonga soa manaraka ty fandaharana alamina avy aty amin'ny fiobeny vavoloben'ny Jehova eto Madagasikara ety izahay. Tena alinantsika ndray zao ny aheno fanazavana sy fikarahana mandritra ty fandaharana ity. Fa ho fanomboana ary de andao ary sika hanao hira fidirana ho an'i Jehova. Hira fa 810 ampitomboy ny fononay. Nalaina avy amin'ny Lioka 7:15 hira io. Hira fa 810.
nalaina avy amin'ny boky nome toko fahatelo amby folo sy toko fahefatra amby folo ny hevitra hodinitsika androany. Raha jerena ny kirany horatsika teo de tena ilaina mampitombo finoana. Efa nisy zavatra nahatonga anao nietrehitra ve hoe tena ilaina ny finoana raha te-hampifalin'Andriamanitra sy hanome voninahitra azy ary tsy vadika aminy? Ino no nampy antsika ho tony foana sy hatoky an'i Jehova na de rehefa misy olana mampetsaina aza? Ho hitantsika ny valy ireo fantanareo sy ny hafa mandrita ty fandarana ty. Manasa anao ary zahay mba hanaraka azy ty hatramin'ny farany. Zao tsika dia hanaraka ny fanazavana voalohany izay ataon'ny raharahy Rakotondrasoa Justin. Ny lohateny dia hoe ho be herim-po isika raha manam-pinoana. Mandroso anao raharahy. Maro ny olana mety hitrango amin'ny fiainantsika, na avy amin'ny tontolo ity na vokatry ny fahalementsika, na avy amin'ireo mety hanohitra antsika. Mety akivy antsika ireo rehetra ireo dia lasa matahotra isika ny hanao an'izay fantatsika hoe mety. Mety hampiova ny toetsaintsika koa ireo dia lasa tsy be herim-po intsony isika mba hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ary no azontsika atao rehefa mihena ohatran'izany ny finoantsika? Andehantsika handinika zava-nitranga tamin'ny andron'ny Israelita resahanao amin'ny boky Nomery. Misy lesona tena tsara azontsika ianarana avy amin'ilay tantara. Nampananten'Andriamanitra tamin'izay hoe mentoerana tena tsara ireo Israelita mba honenan'izy ireo rehefa avy nandeha nifindrafindra toerana ary zareo nandritra ny taona maro tany an-tany efitra. Tena tsara le izy ary tena mamokatra, ohatran'ny paradisa tany Edena mihitsy. Rehefa kely sisa dia ho tonga tao amin'ilay toerana ary zareo dia nandefa iraka 12 lahy aloha i Mosesy mba hijery taratra an'ilay tany. Andeha ho jerentsika izay nitrangy ao amin'ny boky Nomery toko 17 andiny faraka amin'ny 30 ka hatramin'ny 17. Sokafana ny Baibolinareo ao amin'ny boky Nomery toko 17 andiny faraka amin'ny 30 ka hatramin'ny 17. Hoy anefa ireo lehilahy niaraka taminy, tsy afaka miakatra hiady amin'ireo firenena io isika, fa mahery nohontsika izy. Ary ratsy ny zavatra nolazain'izy ireo tamin'ny zanak'Israely momba an'ilay tany, tamin'ny lazany hoe ilay tany izay nitetezinay sy nojerenay taratra dia mahalany ripaka ny mponina aminy, ary goavambe ny olona rehetra hitanay tao. Hitanay tao ny Nefilima dia ireo taranaka anaka izay avy amin'ny Nefilima, hany ka toy ny valala ny fahitanay ny tenanay, ary toy izany koa ny fahitany anay. Inona ilay resahana eto? Rehefa niverina avy nijery an'ilay toerana ary zareo eto dia nampatahotra be ny zavatra nolazain'ny folo tamin'ireo iraka. Nandainga mihitsy aza ary zareo ka nilaza zavatra tsy marina. Nilaza izy ireo hoe mbola nonina tao amin'ilay tany ny taranaky ny Nefilima izay olona goavambe tamin'ny andro Noa. Tsy marina nefa izany. Satria efa ringana tamin'ny safodrany tamin'ny andro Noa daholo zareo. Raha hiady amin'ireo olona mipetraka koa zareo dia tsy haharesy azy ireo mihitsy. Tena tsy misy azo atao izy zareo zany rehefa nilaza an'izay. Toy nilaza zareo hoe verimaina niezaka nandehanana mba ho tonga teo amin'ilay toerana, toy ny hoe nampanantena pokaty Andriamanitra tamin'ny zareo. Sary tahotra nefa ary zareo dia lasa tsy vonona hanao zavatra. Raha ny tena marina dia tsy nanam-pinoana izy ireo ka nanao tatitra ratsy. Inona ny vokatra izany tamin'ny vahoaka? Andeha jerentsika ny toyny eo amin'ny toko 14 amin'ny boky Nomery ihany dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny 4. Toko 14 andiny voalohany ka hatramin'ny 4. Dia nidradradradra ny vahoaka manontolo, nikikika mafy nitomany ny olona nandritra n'iny alina iny. Koa ny menomenona tamin'ny Mosesy sy Arona ny zanak'Israely rehetra, ary nanohitra azy roa lahy ny vahoaka manontolo nanao hoe naleona ihany mahatany Ejipta nataty amin'ny tany efitra, fa nahoana tsika nentin'i Jehova ao amin'izany tany izany mba ho lavitsabatra? Ho azo babo ny vadintsika sy ny zanantsika madinika. Tsy aleontsika ve miverina any Ejipta e? Nifampiresaka mihitsy aza ary zareo hoe andaontsika nendrim-pitarika dia hiverina any Ejipta. Hitantsika teo hoe tsy nanam-pinoana repitsika 10 ka lasa kivy be ny vahoaka eto. Kivy tanteraka ny vahoaka manontolo. Lasa nanome tsiny an'i Jehovahandriamanitra mihitsy ary zareo ka nilaza hoe fa maninona izay nentina ho faty aty?
dia nitady hevitra akory zareo iverenana tany amin'ilay toerana nanadivozana anazy teo aloha dia Ejipta. Lasa tsy nino fampanantenan'Andriamanitra intsony ry zareo fa izay nanolazaina taminy nenony. Eritrereto ange, Jehovah Andriamanitra ilay mahery indrindra eo amin'izao rehetra izao nampanantenandry zareo dia adinony izany. Fa mary kosa ange ny toe-tsaina nananan'ireo roa tamin'ireo iraka eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 amin'io toky io. Eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7. Ary Josoa zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefone, izay anisan'ireo nijery taratra an'ilay tany, dia nandrovitra ny akanjony ka nilaza tamin'ny zanak'Israely rehetra hoe, tany soa tokoa ilay tany tetezinay sy nijerenay taratra. Raha mankasitraka antsika Jehovah, dia tena hitondra antsika hiditra ao amin'io tany io izy, ka nomeny antsika an'io tany tondra-dronono sy tantely io. Fa aza amikomy amin'ny Jehovah fotsiny, ary aza atahorana ny olona ao amin'io tany io, fa sakafontsika ireo. Efa tsy manam-piarovana intsony izy, ary Jehovah ny momba antsika, ka aza matahotra azy. Tsy hitanareo ve hoe hafa mihitsy ny toe-tsain'izy ny rahalahy? Tsy misy atahorana na dia kely aza raha nolazainy zareo. Jehovah mihitsy hoy izy no hanome antsika fandresena. Fa maninona ary zareo no manana toe-tsaina tsara toy izany? Nanana finoana matanjaka ary zareo raha ny marina ka be-eri-po foana. Natoky tanteraka an' Jehovah ary zareo satria efa imbetsaka mantsy no nanao zavatra ho andry zareo Jehovah Andriamanitra. Milaza ny 9:1 tapany faharoa fa nanao famantarana ho andry zareo Jehovah Andriamanitra. Teo ohatra ny loza folo nalefan Jehovah tany Ejipta, ary teo koa nandringana an'Andriamanitra amin'ny Farao sy ny tafiny tao amin'ny ranomasina mena. Firenena tena matanjaka ny Ejipsianina tamin'izany, kanefa tsy nisy dikany tamin'i Jehovah ny nandringanana an'ilay tafika. Nino izy mirahalahy fa ho vitan'i Jehovah tsara koa ny andringana an'ireo olona tao amin'ilay tany. Tena be-po izy mirahalahy. Raha jerentsika ny 7 dia hitantsika hoe vonona tanteraka izy ireo, ary tsy andra ny fotoana hidirana tao amin'ilay tany, na dia teo aza amin'ny fahavalo tsy maintsy mbola ho resenindry zareo. Be-eri-po izy ireo satria nino hoe ho vitan'i Jehovah nanampy azy ireo. Tsy hoe izy mirahalahy rery no nahita namonjen'i Jehovah azy. Tamin'ny fotoana nanaovan'i Jehovah famantarana ho andry zareo, fa teo koa ny Israelita manontolo. Noho izany zany afaka natoky ry zareo rehetrarehetra hoe hanampy azy andresany Kanana na ilay tany omeny anazy i Jehovah Andriamanitra. Inona ny lesona raisintsika avy amin'izany? Araka ny noresantsika teo am-piandohana dia vao maika amin'ny tombobe ny olana eo amin'ny fiainantsika amin'izao. Etsy andanin'izany anefa dia tsy maintsy mifiditsika ny anaraka ny lalàn'ny fahamarinana na ny tsy fivadiana. Tsy mora ny manao an'izany fa mila herim-po sy finoana. Mila herim-po sy finoana ary fahatapahan-kevitra ilay hoe manohy mianatra Baiboly tsy tapaka. Rehefa mianatra Baiboly tsy tapaka ihany mantsika, vao ahafantatra ny fitsipika Jehovah momba ny tsara sy ratsy sy mahita izay fitondran-tena tena mety. Amin'izany ihany koa tsika no afaka misaintsaina ireo torohevitra sy lesona samy hafa vao amin'ny teniny teny Baiboly. Tena ilaina ny herim-po sy finoana rehefa mampiatra izay zavatra ny anarantsika koa tsika. Dia nge ny tantaran'ity lehilahy iray ity izay atao hoe Samson, izay lasa vavolombelon'i Jehovah moa izy taty aoriana. Tena tia miady izy hatramin'ny-mbola kely, ary mbola ankizy izy dia efa lasa miaramila. Tsy voazona ho miaramila moa izy taty aoriana, nefa mbola tena tia miady. Efa andeha hiditra tao amin'ny atokona mpitandro ny filaminana manokana izy no nandresy lahatra azy ny namany iray mba hiara-mianatra Baiboly amin'ny vavolombelon'i Jehovah. Tena nila herim-po izy mba hanankena an'izany. Dia arakaraka ny arahany nianatra Baiboly tamin'ny vavolombelon'i Jehovah no nampitombo tsikelikely ny finoana sy ny fitiavany an'Andriamanitra. Izany finoana izany indray no nanome azy herim-po mba hialana amin'ilay hoe tia miady ka nanova tanteraka ny fomba fiainana izy avy eo. Ary ianao tena dia raina ianao raha mianatra Baiboly miaraka amin'ny vavolombelon'i Jehovah amin'izao fotoana izao. Tena manam-pinoana ianao matoa nahavita ny teny tamin'ny havanao sy ny olo-pantatrao hoe mianatra Baiboly amin'ny vavolombelon'i Jehovah
ary manatrika fivoriana miaraka amin'ny zareo. Azo antoka koa fa nisy fiovana be nataonao mba hanarahana fitsipika Jehova, ohatra hoe tamin'ny toetranao sy ny fomba fiainanao. Tsy ho navita an'izany ianao raha tsy nanana finoana sy be-herim-po. Matoki fa rehefa miezaka ao be-herim-po kokoa ianao dia ombanao foana Jehova Andriamanitra na aiza lehanao. Hitantsika tamin'ireo voalaza teo aloha ireo ary fa tsy afa-misaraka mihitsy ny finoana sy ny herim-po. Mila eran-tany ankehitriny ny vaovao tsara an'ilay fanjakana satria be-herim-po sady manam-pinoana ohatran'ny Joshua sy Kaleba, ny vavolombelon'i Jehova valy tapitrisa mahery. Anisan'izany ianao, na tanora ianao na antitra, na matanjaka, na efa osy. Aza avela ena mihitsy ary ny finoanao fa ampitomboy hatrany mba ho be-herim-po anaovana sitrapon'Andriamanitra ianao. Tena tsara ilay hevitra misaoranao zahay rahalahy Rakotondransoa Justin. Mazava tsara aminay zao fa ilaina ny manana finoana. Fa zao indray isika dia hanaraka ny vatosoaram-panahy. Miorina amin'ny nomero 710 sy 740 izy io. Ny rahalahy Rasolofo Nirina Herinjaka no efa nanao fikaroana sy hitondra fanazavana ho antsika. Mandroso rahalahy. Inona no anampy antsika ho tony foana sy atoky an'Andriamanitra na dia rehefa misy olana mampiady saina aza? Hitantsika eo amin'ny nomero 712 ny valan'izany. Ny vahoakan'Israely no nifidian'Andriamanitra manokana mba hanompo azy, ary efa nanao zavatra maro Jehovah'Andriamanitra mba hikarakarana sy hiarovana ary hanampiana an'ny zareo. Nampanantena andry zareo zao Jehovah'Andriamanitra fa hanome an'ny zareo ny tany Kanana izay tany tondratry no sy tantely ary tena mamokatra. Ary nampanantena koa izy fa hanampy an'ny zareo handresy an'ilay vahoaka mpanompo sampy noho ny natao amin'ilay tany. Dia rehefa akaikiditra tao amin'ilay tany zareo, dia nasain'i Jehovah naniraka pitsikilo 12 lahy Mosesy mba hialolalana an'ny zareo sy jery taratra an'ilay tany. Nataony nakasantonany tamin'ny vokatry ny tany koa izy ireo. Nandritra ny 70 andro no tetezan'ireo pitsikilo 12 lahy an'ilay toerana manontolo. Matola izy moa 70 andro no nanaovan'ny zareo an'izay, dia azo antoka fa tena ngeza be ilay tany, ary nila fotoana ampy tsara ry zareo mba hitetezana sy jerena tsara, andiniana tsara an'ilay toerana manontolo. 70 andro tateo aoriana, rehefa niverina ireo pitsikilo, dia izao ny tatitra nomeny zareo. Andingevaka itsika ny nomero 712 dia andininy 720. Nomero 712 dia andininy 720. Dia izao mivakany. Nakao amin'ilay tany nandrahanao anay zahay, ary tena tondratro noho sy tantely tokoa ilay izy, ary tony ny vokatra avy tany. Resan'ilay andininy eo fa nanao tatitra zany ireo pitsikilo hoe tena tondratro noho sy tantely ilay tany, ary nitondra porofo zareo nitondra vokatra avy tao mba ahitana hoe tena namokatra sy tena tsara tokoa ilay tany. Dia izay tatitra ian'ny Israelita zay sy ilay porofitany ny tokony nanatanjaka ny finoany zareo hoe tena tsy mandainga sy manantanteraka ny fampanantenany foana Jehovah'Andriamanitra. Dia raha nifantoka tamin'izany zareo dia nanampy an'ny zareo ho tony sy atoky kokoa an'Andriamanitra, zany hoe afaka manampy azy ireo Jehovah'Andriamanitra na dia misy zavatra nampatahotra sy nampiady saina ny zareo aza. Inona ny lesona azontsika raisina avy amin'izany? Hitantsika teo hoe na dia rehefa miatrika olana mety hampiady saina sy mampanahy isika, ohatra hoe aretina na tsy fananam-bola na fanahina momba ny hoavy, dia hanampy antsika ho tony sy atoky kokoa an'Andriamanitra ny fizahana hifantoka sy hitadidy foana fa afaka manampy antsika hiatrika an'ilay olana izy, ary tsy maintsy natanteraka ny fampanantenana omeny eo amin'ny Baiboly mampatsiahy antsika fa mahita ny mahazo antsika sy vonina hanampy antsika foana izy. Faharoa, inona no hanampy antsika tsy ny zavatra tsy marina sy haindray fanapa-kevitra mety tsara? Hita ao amin'ilay nomero 712 sy ny 740 ny valan'izay. Hitantsika eo fa nisy tatitra roa ian'ny vahoaka, ny iray tsara dia ny iray tamin'izy ratsy. Fa rehefa nahaino an'ilay tatitra ratsy nataon'ireo pitsikilo 10 lahy ny vahoaka, dia tsy nanadiady sy tsy niezaka ny alalany tena zava-misy marina ry zareo, fa tonga dia nino an'ilay tatitra nolazaina tamitry zareo. Dia tena nisy vokany ratsy be tamin'ilay vahoaka izany, satria resanao amin'ilay nomero 712 fa lasa voafitaka sy tsy natoky an'i Jehovah ry zareo, dia lasa nandray fanapa-kevitra tsy nety
dia tsy nampifaly an' Jehovah'Andriamanitra izany. Inona ny lesona azontsika raisina avy amin'izay indray? Mety ho mora voafitaka isika ka iny zavatra tsy marina sy indray fanapa-kevitra tsy mety raha tonga dia mino ny teny rehetra hentsika na resahana amintsika fa tsy manady ady sy mandinika tsara aloha hoe marina ve ilay izy sa tsy. Inona ary no hanampy atsika? Hanampy atsika no mampiatra n'ity voalazan'ity andiniteny ity. Ohabolana toko 412 dia andininy 512. Ohabolana toko 412 dia andininy 512 no vakitsika. Dia izao mivakiny hoe mino ny teny rehetra reny ireo mbola tsy dia nandihy fiainana fa ny malina kosa mandinika ny diany. Resan'ilay andiniteny eo izany fa endrisika raha tsy tonga dia mino izay rehetra tenenina amintsika sy izay rehetra resahana amintsika fa miezaka mamakafaka tsara sy mamantatra ny tena zava-misy, amin'izay sika tsy mora voafitaka ka iny zavatra tsy marina ary andray fanapa-kevitra mety. Ny lafin-javatra fahatelo farany, inona ny soraisintsika avy amin'ny toetra tsara an'Andriamanitra hita misongadina ao amin'ny Nomero toko 412? Andinga ho jerentsika ny Nomero toko 412 ahitantsika an'izay. Ao amin'ny Nomero toko 412 dia ny andininy 12 ka hatramin'ny 20 no anaovantsika tomba maso kely. Hitantsika eo ilay toetra sarobidy ananan'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy 12 resahana hoe fa tezitra tamin'ilay vahoaka ny Israely ny komy taminy Jehovah'Andriamanitra dia nilaza ny heviny tamin'i Mosesy izy fa nikasandripaka azy ireo tamin'ny arety mandringana. Dia resahana eo amin'ilay andininy 13 ka hatramin'ny 17 fa niangavy tamin'i Mosesy hoe aleo mba tsy haringana re ilay vahoaka fa mba havela ny eliny. Dia inona nataon'i Jehovah'Andriamanitra? Resahana eo amin'ilay andininy 20 fa nanaiky ilay hevitra naroson'i Mosesy izy dia tsy nandringana an'ilay vahoaka indray fa navela ny eliko zareo. Inona izany ilay toetra an'Andriamanitra hita misongadina eo? Hita eo fa tena manetry tena sy vonina mila elika tokoa Jehovah'Andriamanitra. Eritrereto tokoa nge Jehovah'Andriamanitra no avo indrindra sy tompo-piandrianana eo amin'izao rehetra izao ary tena tsinitsiny Mosesy raha noharina taminy. Azony nataony tsy nilaza ny fikasany tamin'i Mosesy fa tonga dia nanao zavatra avetrany izy. Azony natao koa tsy namena leliko ilay vahoaka fa tonga dia nandringana azy ireo satria efa imbetsaka matsy zareo no napatezitra azy. Hitantsika ao amin'ilay andiniteny vakitsika teo nefa fa Andriamanitra tena manetry teny Jehovah sady mamela elika izy dia azony fampiresahana tsara izy ny eno ary nanaiky ny fiangavian'i Mosesy dia vonina iva hevitra izy tsy hamela ny elika ilay vahoaka mihitsy azy. Inona ny soraisintsika avy amin'izany toetra tsara an'Andriamanitra izany? Milaza ny Salamo 5:7 fa tena tsinitsininy sika raha oharina amin'ny habean'ny voninahitry Jehovah'Andriamanitra sy ny heriny. Fa noho izy manetry tena nefa dia hitantsika tamin'ny fifandraisany tamin'i Mosesy hoe tena azontsika tao namana akaiky izy ary azo ifampiresahana tsara. Afaka ny ho namana akaiky sy ifampiresaka amin'ny Jehovah'Andriamanitra moa sika raha mamaky sy misaintsaina tsy tapaka ny tenin'Andriamanitra, izany hoe ny Baiboly, ary mivavaka tsy tapaka aminy. Isika koa tsy lavrary sy mpanota dia manao fahadsoana imbetsaka, mety amin'ny zavatra lazaintsika izany na amin'ny zavatra eritreretintsika na amin'ny zavatra ataontsika. Fa no Jehovah'Andriamanitra vonina mela elika nefa dia raha sendra sanatriana no fahadsoantsika ka tsy mamerina ilay fahadsoantsika intsony dia manome tokony ny Salamo 4:20 fa tena mamela ny elikitsika tokoa izy. Tena nandray soa ary izany sika amin'ireo toetra tsara aseho an'Andriamanitra amintsika satria lasa mifandray akaiky aminy sika mahazo famelan-keloka ary lasa milamin-tsaina. Inona avy ary izany ireo lafin-javatra telo nodiniantsika teo nandritra ny fandinihana ny vadisoa-ara-panahy tamin'ity herinandro ity? Voalohany na dia miatrika olana mampanahy sy mampiady saina azy sika dia ho tony sy atoko kokoa an'i Jehovah'Andriamanitra rehefa mitadidy sy mifantoka foana hoe tena mahita izay manjoa antsika izy ary afaka manampy antsika. Lafin-javatra faharoa, tsy ho mora voafitaka sika amin'ny resaka tsy marina ary aindray fanapa-kevitra tsara raha ohatra miezaka mamakafaka tsara sy mamantatra ny tena zava-misy marina. Lafin-javatra fahatelo farany, tena manetry tena Jehovah'Andriamanitra ka afaka ny ho lasa namany akaiky sy ifandray tsara aminy sika
raha mivavaka tsy tapaka sy mamaky isan'andro ny tenin'Andriamanitra ary mampiasa izay voalaza ao eo amin'ny fiainantsika. Rehefa mangataka famelan-keloka sy tsy mamerina ny fahadisoantsika ihany koa isika dia amelany helitsika tanteraka izy. Tena nanampy antsika toky sy ifandray tsara amin'ny Jehovah'Andriamanitra ary ny vadisoa ara-panahitantsika tamin'ity herinandro ity. Tena tsara iny fanazavanao iny ka mahatonga anay hamaky sy hikarako ireo hevitra mahasoa avy amin'ny Baiboly. Misaotranao zahay rahalahy Rasolofinina Herinjaka. Inava ireo hevitra nodinitsika teo androany. Hitantsika teo fa tena nanam-pinoana i Joasy Kaleba ka lasa be herim-po. Tena ilaintsika koa ny finoana sy herim-po mba hanaovana sitrapon'Andriamanitra, anisan'izany mianatra Baiboly sy tapaka sy manatrika fivoriana kristiana ary mitorom-baovao tsara. Hitantsika teo koa fa afaka ny hotony foana isika na dia miatrika olana aza raha mino fa afaka manampy antsika i Jehova. Tena manetena koa i Jehova ka manaiko namantsika sy hamelany helontsika raha toantsika mivavaka tsy tapaka sy mamaky Baiboly ary mampiaritra izay voalaza ao. Tapitra teo ny fandarantsika androany. Manao veloma mandram-piona amin'ireo indray. Ho famarana ary dia andao sika nao hira fa 7:20 manao hoe omeo fahasahina zahay. Nalaina avy amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:7 io hira io. Hira fa 7:20. Narahanareo teo ny fandaharana avy aty amin'ny foibe ny vavoloben'i Jehova eto Madagasikara.